IHIAKA fandarana eto amin'ny soradio iresahana toe-karena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny valolahany famerenana ny alahady amin'ny 5:00 IHIAKA iarahanao amin'ny Andrianjato. Mirapatoboka vavy tonga ato amin'ny fandarana IHIAKA eto amin'ny soradio isika amin'ny ity arivo ity. Miraba Andriamato Minisitra, miraba ny Venantsarasamanana ihany koa. Andriamato Minisitra, ao anatin'ny fitoniana ny olona amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka maro anisa no tiana horesahana amin'izay fitoniana izay. Fitoniana to eo ambony fasahirana andatanteraka satria dia tanandany ny vahoaka madinika amin'izao fotoana izao, zany hoe dia 1.9 etsy andaniny nefa ny FMI dia maneho ny heviny fa niakatra 500 no tany fiakara niarika reny eto Madagasikara sy ny sisa ohatran'ny sanatry ve mandatsa ihany zany zava-misy zany ny FMI fa ny ivelany zany. Andriamato Minisitra raha ohatra jerena ny fahasaranandrato vahoaka tsy andadiaron-drato manatitra ny arahaba ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena moa raha antsika mahita io fa mihafahafa isan'andro satria tahaka n'ilay doka mijery fitaratra dia mevinany ny fomba fijeriny azy. Ny tena mahavarina amin'ny fizotran'ny faneho-kevitra sy ny adevitra sy ny fanambarana isan-karazany eto Madagasikara dia tena manao ny zava-misy ho tsinitsinina mihitsy, zany hoe ohatran'ny miaina any amina firenena ivelan'ny Madagasikara mihitsy ianao rehefa maheno ny fanambarana avy amin'ny fianakaviana iraisam-pirenena, avy amin'ireo kandida maro isan-karazany ary avy amin'ireo tompon'andraiki-panjakana eto Madagasikara, satria dia mazava ny zavatra iainan'ny olona. Ny 2.9 ny vahoaka malagasy dia miadifotry ny fahantrana andro aman'alina, ary raha ny tena marina amin'izao tsika amin'ny teny izao, raha tena mandinika amin'ny saina tony satria tsy azo atao moa no manao sondage intsony zany zao raha ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Frédéric Gebert omaly dia nasaina noraisiny Frédéric Gebert moa zany ny tena marimarina kokoa dia tsisy tombatombana mety ilaza fa nivoatra ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy, ary rehefa tsy mivoatra ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy dia latsaky ny 2.9 indray zany ny tahan'ny fahantrana eto Madagasikara, zany hoe miaditsoka ihany ny vahoaka malagasy. Nefa moa zany dia misy taremalika mivoaka ombenombeny ny vinavinan'ny taherim-bola iraisam-pirenena dia hoe hananika hatrany amin'ny 500 ny fitombon'ny arikarena eto Madagasikara amin'ny fomba ahoana no ahafahana mahita n'izany lafin-javatra izany raha ohatra ka ny famoriketra eto Madagasikara fotsiny aza amin'ity taona ity taona ity sy ny taona manaraka zany dia everika fa isy ny fiemorany be dia be, satria ny grande société rehetra, ny grosse société mihitsy aza eto Madagasikara amintsika amin'ny teny zao dia manao investissement. Hitanareo ny station d'essence rehetra, ny compagnie pétrolière, ny banky, ny orinasa vaventy rehetra dia manao investissement. Ny dikan'izany hoe manao investissement ny société lehibe rehetra dia tsy andohetra izy ny dikan'izay, satria manao investissement zany izy dia amputé, zany hoe asoriny ao anatin'ny hetra tokony ho alohany ho an'ny fanjakana zany ny investissement nataony dia nefa rano zany tsy mandohetra izy. Fa raha ny fahitana ny investissement zay ataon'izy ireo zany dia everina fa mihoatra lavitra ny hetra alohany aza ny investissement zay ataony. Ny dikan'izay dia ihena ny kitapom-bola mpanjakana zany raha raketra no jerena mijery ny zava-misy tsika fa tsy mamorona
tsy misy manao sondage zany na manao zavatra hafa fa ny zava-misy iainan'ny firenena no resantsika am'izay lafin'izay. De tsy misy ve zany a ny coordination, zany hoe ny fandrindrana ny fomba fanomezana permis eto Madagasikara. Satria manamboatra trano natao hoe manao investissement ohatra na manao acquisition na matériel vaovao sy ny etsetretsetra, dia jereo ny fandehan-javatra eto amin'ny fiainan'ny firenena. Raha ohatra ka hanao investissement zany ny anankiray ny orinasa iray ka hangataka permis de construire, dia amin'ny fiheverako azy a tokony misy avian'ny fisc, zany hoe ny ministèran'ny finance et budget, tokony isy avian'ny commune, tokony isy avian'ny aménagement des territoires, ary tokony isy avian'ny gouvernement rehetra satria grosse société ny manao investissement. Ary rehefa mieny zay tahan'ny fampidira-ketra eto Madagasikara zay a, dia ny vahoaka ny mioaka ny vilaniny sy ny viliany am'izay lafiny zavatra rehetra zay. De mahavarina no mahita taremarika tahaka zany hoe isonitra ny arikarena sy ny etsetretsetra. Marina fa mety isy ny kiantrano antrano, zany hoe ilay société mahazo ny asa fanamboarana am'ireny asa zavitany ny tranga etsero reny a, dia ireny ny mety ahazo tombotsoa. Nefa izany mbola mahafantatra amintsika am'teny zao a, ny gonflage mety hitrangany anatina devis sy ny etsetretsetra mba ahafahana manao kinafinafina eo amin'ny fanambarana zay tokony atao a, dia manahirana daholo zany rehetra zany. Ny tsy havanana satria hainy ty ora manonja, ary vahoaka no resantsika eto fa tsy hoe kivarivary na kilalao no zavatra atao eto amin'ny fiainan'ny firenena, fa firenena, vahoaka, ary vahoaka maro anisa efa mitakiditrano no misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao. Zay zany no somary mahavarina kely a amin'ny zava-misy eto Madagasikara am'izany rehetra izany. Ny tiana ambara ihany koa eo amin'io lafiny io de ny hoe ny orientation globale ataon'ilay fanjakana zany a eo amin'ny fomba fampivoarana n'ity firenena ity a, de tsy mazava mihitsy raha ohatra andeha ho aizaritsika, andeha amelona ny industriel sy ny société lehibe ve tsika de mba hiteraka asa ho an'ny firenena zany fanohanana an'ireo société lehibe reo. Satria fanohanana nge zany hoe fanekena ahazo permis fanaovana réhabilitation, tsy réhabilitation ntsony fa tena nouvelle construction maro be eraky ny Madagasikara no atao a, dia tsy misy na asa iray miforona eto Madagasikara am'izay lafin'izay, satria dia ny taux de chômage eto Madagasikara dia avo de avo, satria ny déclaration misy eto Madagasikara amintsika am'teny zao a dia 1 million amina ponina population active, zany hoe olona tonga taona hiasa anao fanambaram-pananana hatrany amin'ny 12 millions 5. De ahoana raha moa no ahafahana milaza fa misy olona détenteur, zany hoe manana n'ilay vola ny lanjany toekarena hatrany amin'ny 9 isan-jato eto Madagasikara, 9 isan-jato no isany. Olona 9 isan-jato no détenteur-ny 9 isan-jato ny toekare-pirenena, nefa dia tsy misy mihitsy asa foronina am'izany lafin-javatra zany. Manahirana no miresaka tahaka zany a, fa dia avela fotsiny am'izao de veranjeviny eny moa zany adevitra rehetrarehetra zany. Tsy miresaka afa-tsy ny fampiasam-bola zany am'izay lafin'izay, fa raha miditra amin'ny atsipirian'ny vahoaka manao fanambaram-pananana, zany hoe ireo anisan'ilay 1 million manao fanambaram-pananana eto Madagasikara, dia ny be antitra mpisotro ronono ohatra. Ny be antitra mpisotro ronono eto Madagasikara ne ka tena farahidiny indrindra eto ambonin'ny tany am'izay olona manana ny atao hoe fiche de paix na hoe nahavita ny didiny teo amin'ny fanompona amin'ny fiainan'ny firenena, na niasa tany amin'ny privé izy na niasa tany amin'ny fanjakana izy a, de mazava ny anarany nanompo ny firenena izy satria ny contribuer, zay no atao hoe contribuable, zany hoe olona nandray anjara feno tamin'ny contribution, zany hoe ny famoriketra teto Madagasikara, ireo olona be antitra ireo am'izao tsika am'teny zao, de reo de atao ankilabao indrindra ny any amin'ny privé, ny any amin'ny privé ny ka amintsika am'teny zao
tena mampiteny mona ny vola ray sy nisaky ny telo volany nefa moa zany de samy tsisy miteny tsika menakavy ny kandida enina amby telopolo tsisy miteny am'izany hoe ahoana ny momba ny fampidirana piasa, ahoana ny tsenan'ny asa eto Madagasikara, ahoana ny momba ny be antitra, ahoana ny fisondronono eto Madagasikara. Any Frantsa am'izao tsika miteny zao dia zao mihitsy ny tenin'ny président français Emmanuel Macron, il faut plus emmerder les retraités. Zany hoe tena napriminy mihitsy ilay ministre patron ny la République en marche zay niteniteny foana momba ny amin'ny hoe réforme ny retraité any Frantsa hoe tena aza miteniteny foana ohatr'izany fa tena fa manahirana mahazo an'ireo be antitra aty amintsika ireo. Fa eto Madagasikara tompoko ny FMI mihitsy ny mametraka ho conditionnalité ny réforme ny retraité eto Madagasikara. Ny réforme ny retraité eto ambonin'ny tany tsy misy afa-tsy anankiroa, na zany ahena ny vola ray sy ny mpisotro ronono na ampitomboana ny taona iasany. Zay ihany ny réforme izarany atsika no atao. De ny atsika am'izao fotoana zao de misalasala eo am'le hoe ho ampitomboana hatrany amin'ny 5 taona ny taona andehanana misotro ronono satria ny antony atao hoe retraite man zany de tsy micontribuer tsony izy fa mihinana. Ka matoange izy mihina potsiny de satria zany izy mba nandray anjara nandritra ny androm-piainany nanao an'le contribution fa tsy misy mandray an'izany ao amin'ny knapsa zao mba misy mijery an'izany ve ao amin'io knapsa io ny olona mitantana ny knapsa nge amintsika miteny zao hoe de ny société privée gasy sy ny goay be maro rantsany eto Madagasikara mitantana ny knapsa amin'ny alalan'ny conseil d'administration ary mbola tsy nisy knapsa nentiny ny atao hoe avy aty amin'ny fanjakana zany raha ny conseil d'administration fa tsy maintsy avany amin'ny privé foana ny tantana amin'ny présidence. De manao ny ataony le directeur général, matoa afaka manao ny ataony le directeur général nekeny ny conseil d'administration zany. Lasa izy manangana kianja, lasa izy manao trano be zay sady tsy ipetrahan'ny mpiasan'ny knapsa no tsy ipetrahan'ny piasan'ny privé na ny piasa malagasy zay tompony reny vola ao amin'io knapsa io. Fa ny piasa tompony reny vola ao amin'io knapsa io nge tsy mahazo miteny mihitsy inona momba ho teneniny amin'io resaka knapsa io. Raha ny tena marina tsy kianja fanaovana filomanosana sy fanaovana kianjana football no ataon'ny knapsa na hanao trano na andehanao mécène amina resaka football sy ny sport rehetra fa andeha hikarakara ny sosialin'ny piasa. Zay ny antom-pisiny io knapsa io fa tsy zany ny zavatra ataon'ny knapsa eto Madagasikara tsisy miteny ary le directeur général ny knapsa dia manana longévité zany hoe fahaelany eo am'izany toeran'izany tena tsy tapesipesena zany hoe inona ny mahatonga an'izany lafiny zany de knapsa sport ka zay indrindra mantsy ny mahatonga amin'ny teny hoe tsy anjaran'ny knapsa zany. Ny anjaran'ny knapsa zany raha ny tena marina zao ny trano ny logements sociaux natsanga ny vidin'ny knapsa tamin'ny alalan'ireny jeu des îles natao teto Madagasikara reny eny Korondrano raha ny razeny tena ny ravaniny mihitsy zany le trano zay nataon'ny Procopsa tamin'izany fotoana zany de terrain vague eo zany le inona ny dikan'izany tena makany amina fanaovana tsinitsinina ny mpiasa malagasy zany ary ny mpiasa malagasy vitsy loatra zany raha mihoatra amin'ny olona tonga taona iasa eto Madagasikara de zay ny mahatonga an'io lafiny ara-tsosialy tsy mandeha amin'izay laoniny eto Madagasikara io satria ny anivelan'ny fandrarahana ara-tsosialy eto Madagasikara tsy misy mikarakara, tsy misy mifanjakana, tsy mahavita eo amin'izany lafiny zany ny logements sociaux tsy mieritreritra an'izany mihitsy ny fanjakana fa dia manao ny saipatany de ny zavatra mbakely vita aza amin'ny famatsim-bola avy any velany dia manjary mifanjakana indray izy. Ny fanjakana moa zany satria ny olona mitondra ao anatin'ny fanjakana no mandeha mamotika an'le izy. Nanao boulevard de l'Europe tsika tamin'izany fotoana zany ny président Didier Ratsiraka ny nanao négociation fa tonga ny vola tamin'ny andro Andriamatora Valomanana de izy zany nanjary lasa ohatrany hoe nanao an'le boulevard de l'Europe de ny boulevard de l'Europe vita niongany Ravalomanana de Andry Rajoelina zany ny ohatrany hoe tena nahavita an'le le boulevard de l'Europe de
tsy ny raharainy rajoelona sady mera lasa président lasa chef d'état ny aménagement des territoires manodidina an'ireny boulevard de l'Europe reny de lasa nanamboatra lalana ho an'ny parking tsika de am'izao fotoana zao tonga raha zana mahaso kristina dia manome lalàna indray izy hoe rehefa manao tatatra tsara fotsiny andanan'ny rano de azo atao mitevika an'le lalam-baovao rehetra zay vita am'izao tsika miteny zao autoroute ane ny zava-misy eny amin'ny karazana autoroute ny lalana vaovao eny amin'ny digy iny de samy mitevika zany fa anao tatatra ny voalohany indrindra vao ilika am'izay de ny vaoka majinika satria tsy afaka anao tatatra izy ao nanao afahany manao dalo afahana tomobile camion miditra ao amin'le tany zay misy azy eo zany ny problème ka ny tena marina azy monsieur le ministre rehefa mandeha amin'ny lalana bypass iny de to le tompon'le tany totofana ihany no manao an'le évacuation le canal de ny sasany avo ny sasany iva ka fandiniana azy mety isy problème io rehefa avy ny orana satria le iva tsy afaka mandraraka an'le rano fa ny tokony izy angamba tokony hoe ny fanjakana ny tokony nanao an'io de maka niveau tsara an'le canal de mandeha tsara ny rano fa zay tsetratretratsiaritra fa ianao teo ny teny hoe ny bedabe ny station na essence zao asa mety afetsena ihany keo angamba satria ny sasany mbola tsara aza mbola ravana satria hoe hiala am'le fiska fa ny any aiahako amin'io de hoe izy anao an'io izy sady tsy andao fiska ny fanjakana nefa ny vérité des prix zay dradradradrain'ny banque mondiale de mbola mandeha foana de aty ampanjifa foana no misy fetraikany ka ny manerina am'ty fireneny ty monsieur le ministre raha vao resaka ohatrohatran'ireny sahala am'izany koa ny jirama sy ny anina aty ampanjifa foana no alefa le zavatra tsy vita ny fanjakana hatram'izay jerevinao zao raha mijeren'le plaque reny ianao mbola EEM no eny amin'ny installation eny zany hoe inona zany nataon'le fanjakana nandritra ny tamin'ny empolo na le hotena ka marapavintsika amin'ny teny zao no aty ampanjifa ndray no ampiakarina midangana na jiro na rano anaovana ny infrastructure vaovao hoanao monsieur le ministre marary mive zany tonga aloha de hoe tsy rarina zany satria ny branchement sociaux dia tokony anjaran'ny fanjakana zany hoe anjarany jirama zany hoe ilay 400 milliards d'ariary zay omena subvention jirama zany dia tsy omenany vahoaka madinika ny vahoaka tokony ahazo rano sy ny efa mahazo rano sy mahazo jiro fa omena n'lay compagnie pétrolière zay le problème eto Madagasikara zay zany hoe tainalika zany ny fomba fiainana eto Madagasikara ny avo ihany ny tovonana ary tena manahirana zay lafiny zay raha mijery ianao zao ohatra tsy amin'ny nosy Maurice raha ohatra ka anao trano ianao amina terrain vague anankiray de avy hatrany de midina ny commission zay anome n'lay permis de mijery izy hoe misy évacuation sanitaire ve misy égout public ve misy éclairage public ve manahoana ny lalana tokony hiditra ao de avy hatrany tsy ny tranonao ny financeny fa ny infrastructure publique rehetra miditra ao anatin'lay trano ataonao zay no financen'ny fanjakana fa ianao no omen'ny vola ary manara-maso ny asa rehetra atao amin'iny ny fanjakana zany dia contrôle strict am'lay fifanarahana atao no ataony am'izay lafin'izay zany ny olona rehefa manao zavatra amitsika miteny zao de ny fanjakana malagasy atako zao ny fomba fiasany rajiramany resantsika te apiditra rano sy jiro ianao jiro zany ny tenao ampidirina de aiza anao mipetraka ary misy poteau firy poteau folo ty tompoko ny devi an'le poteau folo dia ameny anao eo farafaratsiny zany iny am'izao chiffre iainantsika am'izao fotoana zao zany de farafaratsiny any amin'ny 54 millions de francs ny devis omeny anao zany masa ianao de miditra zany ianao mandrotsaka an'le vola de apetran'zany le apetran'le infrastructure
de ny tombonday nomeny anao mandritry ny 5 taona tsy misy mahazo mipike raha tsy mahazo ny autorisation anao de ny olona rehetra manodidina zany satria efa zatra n'le branchement sociaux de miandro fotsiny izy ny 5 taona de tonga ny 5 taona de anao any amin'ny bout du fil no manjara lasa délesté satria kely le secteur an'le fil de iny ihany no ampiasainy no fanjakanao fa tsy manitatra izy dia zay zany no manjary mahatonga n'le délestage ho an'le olona investisseur satria anisan'le investisseur zany lay mpanjifa malagasy am'izay fotoana zay ary tsy mahagaga raha misy ny combine am'izay lafin'izay satria rehefa tonga ohatra ny orinasa goaibe avy any velany andehanao logement izy na ametraka infrastructure anankiray lehibe izy na ametraka usine izy dia manjary lasa monopoliser ny le jirama satria izy no afaka mametraka secteur anankiray ngeda be dia manjary any aminy ray ny miera ny jirama am'izay fotoana zay satria anazy manokana mihitsy ny le secteur iny izy no manao investissement mividy ny transfo izy no manao ny conduite raha rano zany mba ho lehibe sahazan'zay ilainy ny besoin-ny ary azo zaraina amin'ny olona aorina kely fa raha gasy kely moa zany resahako le devis nyresahana teo dia ho ana gasy kely zany zay lafin'izay dia masa ianao satria mba tehanana jiro zany ianao de manao an'izay lafin'izay fa dia mitondra ny tolambe tsy mitapaka ianao eo amin'ny fomba fanaovana ny fampavoarana ny Madagasikara zany hoe isika vahoaka malagasy any manao autodéveloppement tsy misy développement ataon'ny fanjakana initien'ny fanjakana makaizadoly le arenatsika nanomboka hatram'izay ka hatram'izao lasa niza ny tsika ndray no manao ny développement am'le zavatra ilaitsika any any le fantaniko monsieur le ministre aiza ny arenany ty fireneny ty raha ohatra ka itsika mpanjifa ny antoka ny infrastructure za zao de manaiky mahitsy fa ao am'ireo le mpitatitra reo mitaky an'le subvention ko maninona raha le olona mpanjifa no subventionnena de mandeha amy tarifany zetiny le tompona fiara mbola zavatra tsy mety zany ange no fomba nisy teto Madagasikara hatram'izay zay zao maro anaka de mahazo biena maro anaka zay tam'izany fotoana zany mandeha fifafima ary misy billet spécial mihitsy omena amin'ny maro anaka tam'izany vidinany amin'ny bureau coopérative teny Itosy teny Talata zany dia ino no asehonao zany rehefa andeha anao de ariary ny vidiny billet spécial maro anaka iny mpianatra moa zany de nahazo an'izay avantage zay ko tam'izany fotoana zany fa ny maro anaka raha teo koa raha andeha train ianao de mahazo tarifa spécial ndraindray raha 0 ariary satria zay valomenada de 0 mihitsy no prix frais anay makany Tomasina tam'izany fotoana zany fa am'izao fotoana zao tsy zany tsony zany fomba fiainan'lay fanjakana miaraka amin'ny lay PTF fa fiainan'le fanjakana miaraka amin'ny PTF zany de hoe tsy ilainy intsony ny subvention fa efa vita teo zany ny providentiel rehetrrehetra zany efa vita teo lay fanjakana be ronono zany tsy azo atao intsony satria firenena mahantra Madagasikara le mahantra moa zany tsy eketsika eto amin'ity fandarany ity le atao hoe Madagasikara mahantra satria manakarena loatra le Madagasikara atsika de ny fomba ijerenan'le raharaha zany hoe aiza zany ny tena lesoko ny lesoko am'izay lafin'izay de eo amin'ny ady hevitra ifanaovana satria ny FMI eny rehefa miresaka amitsika de tsotrany azy vorio ny volanareo izy de tsy miditra intsony any anatina mesure tena impopulaire ny mesure ifanarahana amin'ny conditionnalité rehetra satria ny vola voavory ny fanjakana malagasy de 30%. Zany hoe misy 70% manindry an'io fanjakana io zany na tiana ny na tsy tiana le vola tsy voavory ny fanjakana tsy hoe tsy voavory de very fotsiny ihany fa io le financement parallèle io ange le économie parallèle zay manindry an'le fanjakana noho izany raha tsindriny le 70% le économie ana 30% de mazava loatra fa tsy ho tafavoaka mihitsy zany le fanjakana am'izay lafin'izay de mifanjakana raha teo moa tia tena
apetrany fotsiny ny azo hoe ny anay ny volam-piodonana ny fanjakana sy andoavana ny karama mampiasa mpanjakana rehefa vita zay de zay no atao hoe mitondra fanjakana eto Madagasikara satria ny douane de mahavita zay sécurisation zay rehefa sécuriser ny douane de sécuriser zany ny fiainan'ny fanjakana de mijanona eo izy tsy mila encore raha ohatra ka jerentsika ny karama mampiasa mpanjakana am'izao tsika miteny zao io ve no atao hoe karama mampiasa mpanjakana amintsika miteny zao amin'ny herintaona amin'ny volana janvier de efa mazava ny an'ny Frantsa fa hiakatra 7 centime ny litatry ny gasoil raha miakatra 7 centime zany ny litatra ny gasoil de efa aty Madagasikara raha manao transposition tsotsotrotsika zany dia mazava fa eotrany 30 000 zany ny vidiny gasoil amin'ny taona ho avy raha mijery an'io vérité de prix any France io zany tsika am'izay lafin'izay référence tsinona le France satria euro ny azy raha miakatra 7 centime mange zany ny vidiny litatra ny gasoil de ny dikan'izay zany efa mihoatry ny 2 euro zany ny vidiny gasoil de ny dikan'izany raha anaovana conversion amin'ny FMG zany ny euro am'zany litre ny gasoil en euro dia mananinanika any amin'ny 40 000 de makabana zany tsika hoe 30 000 zany ny vidin'ny vérité de prix eto Madagasikara amin'ny herintaona raha zay lafin'izay de anjaratsika ny mandinika an'izany lafin'izany inona no ahafahana manao an'izany de le fomba firesakitsika eto amin'ike ny vahoaka maro anisa tompona andraikitra mahafantatra ny tokony ataony no tsy maintsy mandray andraikitra andeha haka ny familiana ty fiainan'ny fireneny ty fa raha ohatra ka mbola olona blokom-bazaraka ny fomba fiteny namana sasany azy dia everiko fa tsy andeha mihitsy zany ny fiainan'ny fireneny ka zay mihitsy andreo ministra rokombony ray lita ny fiainany eto Madagasikara mandeha ihany ndroana zany hoe le vahoaka noporetina foana ary ny vahoaka nasena manefa ny zavatra tsy mety rehetra eto Madagasikara inona zany tokony ataon'le vahoaka am'izao fotoana zao satria raha tonga zao mipesta de ozy ny fitondrana nareo vahoaka amin'ny maloto nareo vahoaka amin'ny firetra fa miala izy ao anatin'le izy miakatra amin'ny fire de ny vahoaka ny tsy maintsy hiaran'le fampiakarana firendrano ary moa de efa tenenina sady fa mampitandrina zay fa hiakatra folo avoenino zao nareo polo avoenino zao nefa ao anatin'ny tena fijaliana rano tena fahoriana ny olona zany ny resaka heniny de mitombo le alahelo ary lasa miravokavo tanana mihitsy ary ny daly mamely ny inona nefa ny andraikitra tokony resin'le fanjakana hoe inona zany mba mahana ny olona mba hanampianan'le vahoaka fa le vahoaka indray no ohatrany sanatria atao taingim-bozina izy ny tsy miteny ahoana mba hahafahan'le vahoaka hitena de atao ministra hoe zao kosa mba mety aminay inona ny ataon'le olona zany fa tena valala voatango ny vahoaka andriamato ministra de manaraka zany koa andriamato ministra lasa any ny eritreritro eto hoe manao ny ataon'reo le tompontsoloka zay lazaina fa manjify eto amintsika inona no antony misy lalàna aveo hoe ny malagasy tsy mahazo manangana tompontsoloka sa ahoana fa saika izy daolo manao zay tiany atao eto amin'ile viditsoloka fa raha mba hoe mba farafarasiny mba nisy tompontsoloka gasy mety pietraka le fifaninanana le izy nge le fandraisana andraikitra eto Madagasikara nge fandraisana andraikitra sadasady ohatra zao io le régime de flottement apetraka amin'ny vola malagasy io ny décret prise en conseil des ministres nametrahana an'izany zany hoe tena mesure fepetra anankiray tena azo fafana ary azon'izay fanjakana rehetra mifandimby fafana fa nanomboka tamin'ny taona 3 mandrapatonga an'izao tsika am'izao 7 zao efa 20 taona mahery de mbola mandeha my flottement zany hoe misy tsy fandraisana andraikitra tena azo tsapaitanana zany eo amin'ilay fanjakana zay mifandimby eto Madagasikara am'izay lafin'izay ary zay no mampitombona an'le resakitsika hoe manana patron reo mpitondra fanjakanireo ny patronny de am'teny hoe tsy mety aminay raha ohatra ka avelanareo hitovy leny taminay nareo satria ny dikany atao hoe parité fixe nge
ny vola malagasy dia ndika ny afaka manao fifaninanana mihaja avokoa ny rehetra raha zao ianao no miteny hoe andeha varotra tanindrazana ka otsaka ry zalatampoka eo io vidiny vola io ino ny tia azo anao zay nge le problème eto Madagasikara satria tsy misy risque mihitsy tsy misy olona vaoka madinika zany a ka afaka andeha influer zany hoe andeha anodina ny lala tantara eo amin'ilay sandany vola malagasy fa ny olona manam-bola afaka mandeha manodina an'io arak'izay tiavany azy raha ohatra ka androany misy fanjakana tsy tiany izy efa nitranga nge zany teto Madagasikara tokony ny vidin'ny olona daholo ny devise teto Madagasikara de niotsaka teo Ravalomanana tratra tena tratra mihitsy ny président Ravalomanana satria tsy nisy devise de tonga de niakatra be izay no natonga ny devise niakatra be de rehefa tonga indray ny entana maro isan-karazany anina ka tsy tiany ianao no andehanana monopole am'izany de abosany indray io vola io de io zay le manahirana am'le spéculation inge ary ny économie atsika mbola économie spéculative ary manahirana be zay lafiny zay de tsy afaka manao ininina mihitsy tamin'ny andron'ny professeur Zafy Albert mbola tsy nisy an'io flottement io mbola tany anatin'ny tetezamitan'Andriamatoa Zafy Albert dia mazava ny azy ny mesure an'iraisiny tsy nisy importation ana vary de ny olona rehetra manambola de tokony traité d'une manière égalitaire any amin'ny douane raha misy mampiditra era-dozy anankiray ianao a de tsy misy vola alohanao any amin'ny douane samy hafa afaka manao réclamation anao fa am'izao fotoana zao anao raha mampiditra era-dozy anankiroa nge mety ho samy hafa ny douane alohanao satria misy zavatra be dehibe azony drala-amboarina am'izay lafin'izay ary tamin'ny andron'Andriamatoa professeur Zafy Albert de sady ny asany atao hoe D30 ny D15 no amina système-na dédouanement teto Madagasikara zany ny D30 moa zany de ampiakarina any ambony train zany ny tomobile de tonga ao amin'ny giara de eo amin'ny giara zany ny olona mba afaka mivarotra satria zay nge nidikan'ilay hoe samedi chômé tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka hoe mba samy mandeha samy mitady de nandeha mivarotra tanindrazana ny olona nandeha ny lolo entana eran'izao tontolo zao mba nentina teto Madagasikara zay ny netomboan'ile hoe malagasy mpanao affaire io avy any ivelany teny efa niala tam'le mividy fromage whisky avatsilary eo zany tamin'ny fotoan'andron'ny crise fa efa nanomboka nitondra entana tonga hatrany Brésil tonga hatrany Indonésie etsetera ngiasa nge ny afrikanina voalohany mba anisan'ny namakilay tam'izany lafiny zany de tonga ny entan'ny olona de hita tena mivadika mihitsy izy hoe nisy tanindrazana 5 millions amidy de mba hita fa nisy vokatsoa ny fianakaviany iray manontolo fa raha am'izao fotoana zao anao manao mianakendry mivarovarotra tanindrazana zany de eo anao nyraisina satria ndray nitapoka eo anao de ny tenanay zao tratran'zany amin'ny fotoana tany amin'ny taona enina valopolo sivinjato sy arivo tany nanana 25 millions en banque izay mivady fa tonga ny mois de juillet de nisy flottement 100% de le 25 millions zany lasa 12 millions 5 sisa ny valeurany teo amin'ny le resaka tsena de eo zany ianao nitratra raha ohatra ka tsy mitandrina am'izay lafiny rehetrehtra zay ary manahirana be zany le miaina amin'io système ataotsika eto Madagasikara nefa io système io moa zany de mazava fa système tsy atao hahazahoany ny vahoaka malagasy io vahoaka malagasy resako zany de le maro anisy le daholo be fa natao hahazahoany ny vitsy anisy ary vitsy anisy zay de mazava fa rehefa misy mesure zay ohatra ity le resaka hoe resaka produit pétrolier ty resaka produit pétrolier nge tena manahirana be ny produit stratégique mitovy amin'ny vary ahoana moa no ahafahanao libéraliser produit stratégique amina tany anankiray de ahoana moa no ao anatin'ny OMH ny osaturan'ny conseil d'administration ny OMH nge ny compagnie pétrolière ny BDP ao de tsy maintsy izy ny président ao anatin'le raharaha ny directeur général ny OMH nge ka izy ny mametraka azy zany hoe misy avalina avy any amin'ny
groupe pétrolier zay vao mahazo soloana zany zay ny natonga an'le zala teo aloha teo zany a nandritry ny andro ny ratsiraka mandra-patongany tamin'ity taonyity vao ny solo satria misy dikany zany eo amin'le fomba fitantanana an'le le raharaha tsy fantatra tsony zany na orinasam-panjakana io na tsy orinasam-panjakana ahoana moa no idiran'ny compagnie pétrolière amin'ny hoe avantage ny vahoaka malagasy fa nga izy mitsinjo ny avantage ny vahoaka malagasy ny fanjakana no mitsinjo an'izany noho izany ny tenako zao député no ny teny an'izany tamin'ny ministre Resoja tao anatin'ny commission des finances hoy aho tamin'izany fotoana zany hoe monsieur le ministre mialatsiny aho fa ianao tsy maharesy pétrodollar tena mialatsiny aho de io tsisy maharesy pétrodollar mihitsy zany nety Madagasikara na iray aza tamin'ny herintsika ny teny teo hoe ny royalties omen'ny RFI atsika nge ka 150 000 euro nomen'ny compagnie pétrolière anankiray nge ka 43 000 dollars ahoana raha no apeten'izany lafiny zany compagnie pétrolière de anjaratsika no mijery an'le izy hoe aiza sy aiza ny tokony fanavozana tokony atao eto amin'ny fiainan'ny firenena fa ny fanavozana atao eto amin'ny fiainan'ny firenena tsy misy afa-tsy ny fandraisan'ny daolobe maronisy anjara mivantana eo amin'ny fiainan'ny firenena raha marina zany andriamato ministra de le vahoaka tsy mandadiarona mihitsy ny tokony ho taitairina mba hijery ny tombotsoany sy ny lalana tokony ho alehany fa tsy andro fotsiny zany hoe tsy hiara ny tantara fa izy mihitsy ny manao ny tantara ka ny vahoaka maro anisange no tantara izy mihitsy ny tantara fa raha zao zavatra mitrango zao zany a de manjary lasa hivadika io rasy io manjary lasa tantarainy reo olona reo de zay no problema zany no subir am'le zavatra misy eto Madagasikara raha marina nge mifidy député nge reo vahoaka maro anisy reo de le député arave inona mba nyresahany amin'ny anarany reto vahoaka maro anisy reto nifidy azy tao anatin'le assemblée nationale zany nge tokony azo atao hoe mialatsiny zay tao anaty gouvernement no nteny sao de tokony hoentina any amin'ny assemblée nationale ny structuration de prix ny carburant fa sao tsy zakatsika atao anatin'ny fanjakana tena ohatrany tsy gouvernement mihitsy rindrenjato zany mbola manana sainana parlementaire zany no fomba nanesona tao anaty gouvernement fa raha marina nge tsy anjaran'ny gouvernement zany tokony ze heran'ny maro anisany no ataon'ny fanjakana fa tsy hoe ze heritreritry ny fanjakana no ataony tsy maintsy arahany vahoaka maro anisy zay le tsy mampety an'le le mitsongolobody ny fomba fiainan'le pritsy mety Madagasikara ilay le matsokotsokoloandray aty ambandry mivimbona ny olon-drehetra fa izy ianao no avitan'izany équilibrisme zany eo amin'ny fomba fitantanana amin'ny fiainan'ny firenena de manao kely eo amin'ny telo taona efa taona ianao de miongana de manao kely eo za aloha zao fa mieritreritra fa tsy mihoatra ny herintaona sy tapany roa taona zay président république lany eo de miongana satria mazava vo nyresaka teo inona ny vola hiditra ny kitapom-bola-panjakana ny grosse société rehetrretra manao ny ataony amina resaka investissement de tsisy manara-maso tsy misy fanaraha-maso akory hoe ahoana ny fomba andrinana an'izany ahoana zany no ahafahana mametraka an'le subvention en fram amin'ny herintaona nefa subvention en fram io ange nomena ny jirama ny subvention neny amin'ny université nge nomena ny jirama ny subvention omena zay subvention rehetra eto Madagasikara nomena n'io jirama io ary tsy manaiky an'izany ny FMI hoe amorona vola vaovao ianao ahafahana manao subvention tsy manaiky an'izany ny FMI fa inavy ny subvention de manao vakopy amin'ny subvention zay nge ny mampigrevy amin'ny mpianatra eny amin'ny université satria nanaovana kopy nge le subvention mpianatra zay mampigrevy any amin'ny commune tsy azahoana io le hoe subvention commune io satria atsetsina tsy amin'ny jirama le izy fa ny compagnie pétrolière tsy mahazo mandefitra de ato izy efa mamoaka amin'ny gazety fa ananany 200 milliards d'ariary ny fanjakana amin'izay trosa rehetra zay zany le ahilika isambolana zany amin'le fampakarana le viditsoky zany tsy problema ny vahoaka malagasy zany problema ny vahoaka malagasy amintsika amin'ny teny zao rehefa mba mijerijery internet ianao rehefa mijerijery de mbola mitombona le teny nataoko tamin'ny tapabolana hoe tany amin'ny taona 2001 nandeha tany Malaisie de mahita
fa ny vidin'ny lasantsy raffiné à la pompe dia atsasaky ny vidiny lasantsy eto Madagasikara. De samy mijery internet raha mbola mitombony zany lafiny zany, ko maninona ary tsika no mividy an'le fatina lasantsy, fakana lasantsy atsy amin'ny ranomasina atsy ao Mozambika. Efa fantatra ngeo fa ao Mozambika no angalana amin'io e, raha tsy ao anaty canal de Mozambika de any Mozambika no vidina le lasantsy le carburant frelaté, zany hoe fakana carburant. De io mahatonga an'io le sady mandoto tontolo iainana, manimba tomobile, le olona efa miloloha an'iny tomobile iny mandeha mba miezaka mba hoe anana an'izany tomobile zany, efa mba mandeha manaja ny mpandeha am'izao fotoana zao, ny mpanao mpitatitra rehetrarehetra na ny taxi be eto Antananarivo ara mba efa mampiasa sprinter CDI, efa mampiasa crafter, efa mba mampiasa zavatra mba hoe mba luxe zany, fa tsy mihoatra ny herintaona de ketsona le moteur satria tsy mety amin'le gasoil eto Madagasikara mihitsy io gasoil amidy eto am'le tomobile le moteur perfectionné be zany tsy mety intsony amin'io zany io le monsieur le ministre fa tsy mivalinao le fanotaniko teo hoe misy lalàna ve mbola mametra amin'ny eto amitsika hoe tsy mahazo manokatra tombo-dasantsy vaovao ny teratany fa de oka izy zareo le compagnie zay hita fa tena hitrandraka fotsiny fa tsy hijeryn'ny tombotsoa amin'ny vahoaka mba isiny le fifaninanana araky ny tarifa. de efa nazavaiko teo moa izy hoe reny décret prise en conseil des ministres mandrafitra azy dia tsy misy mihitsy manana eritreritra ny amadika azy ho lalàna voté any amin'ny parlement. Zany hoe tokony misy manao proposition de loi zany ao anatin'ny parlementaire ao zany de manolotra azy amin'ny gouvernement ary ny proposition de loi zany raha vao mihoatra ny 30 jours de efa validé tsy maintsy dinihan'ny assemblée nationale alefany any amin'ny gouvernement, de raha vao tsy mihoatra ny 30 jours zany de 60 après an'izay aorinan'izay de azo dinihana any anatin'ny débat parlementaire zany ny adihevitra rehetra mikasika an'le proposition de loi de tokony andeha zany lafiny zany. Fa rehefa mandeha moa zany lafiny zany de misy zay no ataoko hoe mbola misy lay tompony le misy patron kely be de be eto Madagasikara, de le patron kely eto Madagasikara manana tompony koa any velany any, de lasa resabola ny fanaovana amin'ny adihevitra eto Madagasikara fa tsisy adihevitra katro-do mazava ohatran'izao tena demokratika hoe ona moa no apete an'izany hoe ny vahoaka maro anisa ny karama farany ambany indrindra eto Madagasikara de 750 000 francs. Tena onany no ny 750 000 francs no tsy maintsy mizoga ny fatiantoko ny firenena malagasy iray manontolo, fa tsy misy mihitsy ny olona manana tombontsoa eto Madagasikara mba manao solovaika am'izany ezaka atao eo amin'ny fiainan'ny firenena zany. De anisan'ny efa miatrika an'izany ny président Macron am'izao fotoana zao tsy manaiky tsony ny olona satria hita maso be hoe président des riches le président Macron, de manahirana azy manahirana vahoaka frantsay zany ny miresaka amin'le président Macron de avy hatrany de manao sanction fotsiny zao izy any amina sondage ny sondage d'opinion rehetra zay mitranga any Frantsa am'izao fotoana zao de miohaka mihitsy ny coten'Andriamatoa Emmanuel Macron ary izany lafiny zany de tokony mba fianatra eto Madagasikara fa saingy zao ny atsika le zavatra kitsotsotra no ianarantsika amin'ny frantsay fa tsy le zavatra tena mety ho an'ny endriky ny fitondrana amin'ny ankapobeny, tsy mety mihitsy zany hoe vahoaka maro anisa ny mandefitra nefa demokrasia ny resahana na any amin'ny tany mpanjaka ary ka zay mihitsy ny zavatra misy eto zao le vahoaka maro anisa foana ny mandefitra sahala amin'ny ohatra hoe dradradraina fa tsika tsy manana banky de tsisy lalàna koa ve hoe afaka mamorona banky ny malagasy fa de le atsika ny namidy de tsy nanantsika de tsy afaka mamorona vaovaotsika. Misy syndicat-n'ireo banky rehetra reo, fiombonan'ireo banky rehetra reo zay tena impénétrable. Ny président Ratsiraka raha sahirana vao natafatsangana banky anankiray afaka ohatran'ireo banky reo. Tamin'izany fotoana zany efa ny président Ratsiraka nanao privatisation
ny banky ny privatisation moa eto amintsika anarany fotsiny satria ny banque d'état malagasy ange de nividin'ny banque d'état frantsay de hafahafa be moa le anina fa de hoe désengagement de l'état zany angamba ny tena anarany de nisitaka amin'ny fanjakana de menany fanjakana frantsay zany le fitantanana fa tsy mahay zany tsika am'izay fitantanana zay tsy misy an'zany mbola miaingy am'le débat parlementaire ihany am'izay lafiny zay ny assemblée nationale ny sy ny sénat ny assemblée nationale manao débat démocratique miaingy amina fotikevitra fa ny sénat nge ka conseil économique ny anjarany zany hoe tena manolotra hevitra ara-toekarena mihitsy hoe tsy mety amintsika ireo banky frantsay toto reo fa tokony anao banky hafitsika de ny sénat zany no tokony manao an'izany proposition de loi zany fa tsy zany moa ny adevitra eto amin'ny firenena de tsy mandeha amakany zany le raha ary mino fa mbola tsy zany ihany koa ny adevitra mandritra nyty fampelezakevitra ty mbola zavatra fa ny adevitra eto Madagasikara amintsika amin'ny teny zao mbola anao censure indray zany tsika mbola iverenana indray zany ny liberté d'expression satria tsy azo atao manao sondage satria le manao sondage zany marina fa misy an'ilay lalàna 2018-008 lanina tamin'ny 11 mai 2018 farany teo amin'ny loi électorale sy référendaire zany dia hoe voalaza ao anatin'ny article ao mihitsy hoe tsy azo atao ny mamoaka sondage d'opinion ntsony rehefa ao anaty propagande sy ny etsetratsetra de manohana an'izany zany ny communauté internationale tena mibosesika manohana an'izany mihitsy zany ny communauté internationale zany hoe ny communauté internationale mihitsy zany tsy te ampivelatra ny démocratie eto Madagasikara rehefa tena dinienao zany lafiny zany matoa izy misisika manampy arabola de tsy miteny tsy mivolana amin'io lafiny io nefa nandritry ny code de la communication zany de tena nkororoana mihitsy andrenjata tena izy io ministry io ahoana hatramin'ny Nations Unies ka hatrany amin'ny américaine sy ny etsetretsetra fa maninona ny tsy misy miteny ty raha ty hoe sondage d'opinion mandriny marina fa le am'le le fiatona amin'ny fampelezakevitra melohan'ny androm-pifidianana iny angamba de iny ny rariny hoe tokony tsy hisy tsony zany ny sondage influencé ny votin'ny public am'izay lafiny rehetrrehetra zay fa nefa kosa tsy tokony ho zany mandritry n'le propagandy tia raha moa pré-campagne de fa nifoanana mihitsy ny Frédéric Ebert no rovitony le taratasy rehetrrehetra mikasika ny sondage ao anatin'le boky navoakanareo fa tsy mety ny voany eto Madagasikara de asa iza ny vo ao anatin'le sondage na iza ny vo na iza ny somary maharary kely am'izay lafiny zay zany no mandeha daholo zany rehetrrehetra zany am'izao tsika ary alay-panany olona hieritreritra hoe so de manana candidat reto le communauté internationale reto so de misy olona tokony atao olany azy so de marina ihany le fomba firesaky ny olona am'le logiciel so de afafa be reto CENI reto ny CENI indray zao no lasa mampitahotra hoe tena mety isanao manipulation ty fifidianany ty de ny président ny ACC indray no miteny hoe tena liste électorale mihitsy ny tena manipulable ampilamina ve tsika sa anakorotana eo am'izay lafiny zay zany zavatra hafa teny midina moa zany ty fandrarana moahana sondage ty ve sa décret sa inona satria lalàna mihitsy le 2018-008 fa ao anatin'ny fampelezakevitra izy ny tsy azo atao fa ny am'izao azo atao am'izao de te midina zany menany satria nampanao gazety ary zany rakotra ao anatin'ity fandrarana ity eny hitao ihany moa ny fomba ialana am'le izy hitao ihany ny fomba ialana ka mifahitanao azy lecteur politique anao am'izay inona ny mety tia natongavana an'izay zany hoe raha mifahitako azy hoe ny malagasy zany ohatran'ny tsy manana n'le liberté de pensée mety ampiovany tarehan'ny ny fanisambato ve zay le fanafoanana satria ohatran'ny karazana asina charnière zany ange le malagasy raha hoe tsy jery afa-tsy ny zavatra zay voalazany amin'ny vokatry ny fifidianana nefany raha mifahitako azy afaka misafidy anisan'ny hoe fitaovana anankiray manampy be ny mpifidy le fisinny le sondage io mba hisinny ady hevitra azaony mamakafaka hoe tsy mariny io na mariny io
eny le izy moa afafa be zany ny adevitra e araky nambarako tany am-piandoany ty tany am-boalohany tany am-panomboana ty fandarany ty hoe afafa be ny fomba fandehan'ny adevitra eto Madagasikara satria rehefa mandeha ny pré-campagne de efa tsy azo toaina tsony de manjary lasa hoe ka io ange mety nga misy lalàna mandraran'izany sy ny etsetretsetra de rehefa mandeha indray ny adevitra tsara efa samy seoseo eny dolo satria samy manao pré-campagne de samy milaza mazaka olona dolidoly samy manana de misy ny manao an'le sondage d'opinion azy de tsy mety indray iny fa de aiza ihany ary zany tena ahafahana tena milalao eto Madagasikara voalohany aloha tsy afaka milalao ianao raha tsy manana 250 millions de francs faharoa tsy candidat lehibe ianao raha tsy tena mahavory olona zany hoe mbola misy vola ihany zany ny dikan'izay lafin'izay mantainga zany zay milaza hoe de tena naipon'ny olona nandeha teo farafaratsiny na mpivavaka azy na tsona ivory de tsy maintsy nizarana frais satria maro be zany ny tomobila ny karabe sy ny etsetretsetra tonga nanodidina ny kanja be mandritra ny famorim-bahoaka rehetra zany na ny mpanao politika na ny mpivavaka na niny tsy maintsy misy zany lafiny rehetra zany rehefa amory olona ianao ndika miara-manaiky zany tsika fa vola zany tena antom-panaovana politika antom-pisin'ny mpanao politika ary fitsipy-dalao eo amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de anjaratsika no mandinika an'izany hoe tena makany amin'ilay fiarahamonina andrandraina ho an'ny vahoaka malagasy monina eto Madagasikara ve ny sordalana rehetra ara-politika miainana sy mbola iainana ary eritreretina iainana eto Madagasikara am'izao fotoana izao de anjaratsika ny mamaly an'izany anjaratsika ny mamaly azy hoe mety zany na tsy mety tsy misy olona mihitsy eto Madagasikara afaka anana n'izany atao hoe bien-être raha ohatra ka mal-être zany hoe tsy anana fahalavora-ry-piainana mihitsy ny vahoaka eto Madagasikara raha ohatra ka tsy fahalavora-ry-piainana no fanana ho rano fisotry ny vahoaka malagasy hoe aza menimeninareo finareo any ange mampisipesy tafinareo viretre aza menimeninareo fa ny moka vidin-drano de zay tsy mampisy azy aza menimeninareo fa zay zavatra rehetrrehetra atao zany eto ny fandrarana sy ny fanesona ny be dehibe de normal zany ny vahoaka malagasy raha ohatra ka tena miforo-drambo dolidolo le vahoaka malagasy rehetrrehetra satria tsy afaka mivady ao an-trano raha indray hoe ila tsy ho velona satria tena tsy manana ny possibilité ahafahana tena hoe mitrevona mba tena anana ny maizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena ny vahoaka malagasy iza moa no olona afaka ianteheran'ny tantsaha ohatra raha ohatra ka zezika efa hita zao fa misy hoe don japonais de mbola amidinao efa hita zao fa misy hoe ahoana no ahafahan'ny olona ty andreny vohatra zay maro be ny tsy manana trano efa hita zao fa somamy misy soratra hoe don japonais de mbola amidinao ary mbola lafo eny amintsena anisan'ny lafo indrindra eny amintsena inona moa zany tsika ty zany na zany arange zany de tsy misy mametraka akory zany adevitra zany hoe fa tsika ve zany ny vidy don ny tsika ve zany ny atao hoe don zany hoe amidy ary amidy lafo zay le problème eto Madagasikara zany amin'ny de samy manaiky sika menakavy am'izany lafo misy vovon-dronono be dehibe ohatra zany keo misy soratra hoe don fa amidy eny an-tsena zany le vovon-dronono reny inona zany nefa reny zavatra reny dia sady tsy nandodoanina tsy napiditra volam-panjakana tsy exemptena etra tsy misy TVA reny satria don tsisy inona zany inona zany mba tena iainantsika ao anatin'izay lafin'izay tsy misy zany de normal raha mahantra zany ny firenena malagasy manoloana n'lay fifampitondrana sadasada ifanaovana eto Madagasikara ary ny olona manambola ny olona mpitondra fanjakana tsy mieritreritra an'izany hoe mandreraka azy zany hoe
ahoana moa ny fomba rehefa miresaka ny mpitondra fanjakana ahoana ny fomba nrofana ny olona ny nalakely fanga moa ny olona ny nalakely rofiny sady mamelo ny commune mamelo ny ministre ny population tsy ny olombelona ngena tianao na tsy tianao votant reny zany ny électeur reny zany no atao hoe force politique mivadika pouvoir politique eo amin'ny sehatra fanaovana politika eto Madagasikara ny dikan'izay reny zany manana ny teneniny eo amin'ny sehatry ny firenena nefa moa zany de tsy zay no izy tsy zay no izy feo engy sao maleriva rehefa mba mandehandeha mieno amin'ny olona de tena tapakevitra ny olona rehetra fa tsy andeha hifidy fa maninona ny tsy andeha hifidy ka zay tonga eoko so lavoko de manjara lasa problema zany lafin'zany satria zaran'ny olona ary ianao tsy mandeha mifidy nisy fotoana teto Madagasikara tsy manao propagandy andeha ampifidy natao fa andeha isarika ny olona tsy hifidy fa raha tonga mifidy ny olona de tsy lany le candidat ilatsaka zany angeny natao teto Madagasikara ary tamin'ny vanim-potoana sasany zay tamin'ny fifidianana constitution io référendum tamin'ny 2010 anisany mba nandeha nampanao eny zay nanazava moa satria tao anaty fanjakana tamin'izany fotoana zany nanazava hevitra hoe inona ny tena dikan'ny constitution ahoana ny fanaovana azy inona ny tombontsoa azo ao anatin'io sy ny etsetretsetra tany amin'ny faritry Bonglava dia resy 49% ny eny tao amin'ny faritry Tasy de nandresy 51% ny eny fa ny fandraisana anjara dia 70%. Zany hoe nandaitra zany ny fanazava-kevitra natao fa ho an'ny mpitondra fanjakana zany de nampimebe ny fomba nijerevany azy hoe finareo nga nanao propagande ho anno nalehanareo tany amin'ny Bonglava sy tany amin'ny faritry Tasy rajoelona ny mitondra fanjakana amin'ny fotoana io ary fantaritsika fa manjara lasa problema be ary za mino fa na rajoelona raha nylany eo de anovany constitution zay ny matimatesan'io izy ny nametraka an'io fitiavana io ohatra atao anatin'ny constitution zany rehetrehitra zany de manjary lasa masadasada amin'ny fomba fanaovana politika ary engany mba aheno zany ny président rajoelona am'izao fanazava-kevitra ataotsika izao mba ahafantarany fa ny communauté économique européenne de nilaza fa ny résultat ny faritry Tasy Bonglava no authentique ary anekena ny vokatry ny référendum tamin'izany fotoana zany zany ene no atao hoe démocratie fa inona moa no ahatongany hoe tany amin'ny faritra nanaovan'ny Mac Alphonse fampelezakevitra tamin'izany fotoana zany de lasa 99,9% ny eny tamin'izany fotoana zany mampimebe le fandehandraraha amina vanim-potoana iainantsika ohatr'izao nefa moa de zava-misy eto Madagasikara zany anjaratsika manitsy azy mba averiky indray engany mba eno zany ny président Rajoelina am'izao fanazavana ataotsika izao ary mba handray lesona eo amin'ny fomba fatao an'le fanaovana politika eto Madagasikara ny olona manodidina azy any zay mantsy ny problema hatramin'izay ka le olona manodidina ngeny tena ratsy fa le olona tsara ihany raha tsy rahonana moa ahoana ny fomba ahafahana tena mino ny tokony ataony ao anatin'izany fanotronona ny président Rajoelina zany raha tsy rahonana ngeny no nanao voalohany teto Madagasikara hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana voalaza ny lalam-panorenana no fisolotoerana ny président empêché izy nefa président ny haute cour constitutionnelle de manjary lasa manipulation juridique ohatran'izany zany no anaovana politika eto Madagasikara ahoana moa no ahafahana manao démocratie raha olona nikarakara fifidianana no tsy langy de manjary lasa izy milaza tena tsy amelako mihitsy raha valimanana raha tsy tena raha valimanana ny tena katraka eto amin'ny firenena de raha valimanana ny toanany tapitapika eo efa nytenenina tsy laitra tenenina professeur Zafy Albert zay nanendry azy ho premier ministre isan'andro tsy maintsy tongeny ivandry inga Norbert Lalaratsirahonana mangataka audience ary tsy mety kivy mihitsy président ny HCC mangataka audience farany raisin'ny professeur Zafy Albert de nitendreny ho premier ministre
inona moa ny teneniny tamin'izany fotoana zany eto monsieur le président de milaza aminao tandre misao vao fitaky ny mpanolo-tsaina zany ange ny tenenin'le olona de zany olona zany mbola manao amin'ny fiainan'ny firenena amintsika miteny zao mbola manao antony décision navoaka ny HCC tony mbola manao antony komantamanta eo amin'ny fomba fanendrena ny intérimaire ao amin'ny Sénat sy any amin'ny Assemblée nationale ny accord politique mihitsy ny accord politique de hita proof zao mihitsy fa izy ny nanoratra azy ny accord politique de ahoana moa ny fomba ahafahana mora manana ohatran'izany eo amin'ny fomba fanaovana politique mbola tanora loatra ny président Rajoelina ny fiheverako azy ary everiko fa tokony ho afaka andinika ny tokony atao amin'ity fireneny ity fa zay zavatra rehetra tsy manjarizary eto amin'ny fiainan'ny firenena dia asaika avy amin'ny olona ohatran'izany zany hoe le mpanolo-tsaina tsy de mamokatra loatra eo amin'ny fomba fandehan'ny raha maro samihafa eto amin'ny fiainan'ny firenena dia ny firenena iray manontolo no miara-otsaka ahoana moa no azo inona fa andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana zay nanolotra lalàna ny Banque mondiale ho fanaovana sotasota ny Assemblée nationale raha tsy zany rava ny Assemblée nationale tamin'ny alalan'ny motion vote de confiance de nefa zany olona zany no tena malaza eto amin'ny fiainan'ny firenena hoe tena mahavita miracle mahavita ny zavatra rehetra de samy manaiky an'izany tsika rehetrrehetra raha ohatra ka zany no izy za koa mba anisan'ny mba manaiky any Ratsirahonana zany de vao manaiky ny rehetrrehetra fa aty anatin'ny fanazava-kevitra melohan'ny fotoana de adidiny renjato no miteny hoe misy an'izao kosa misy an'izao kosa ny mba zavatra tena tsy maintsy atao amin'ny fomba fandinihana ny fiainan'ity firenena ity fa tsy anaovana kamantamanta fotsiny ohatr' zany izy ity ka rehefa kamantamanta moa mety tsy ilaina masaka inona moa ny tokony anahirana ny renjato amin'izany rehefa tena tonga eo zay président da vita amin'ny fifidianana dia averiko fa vita ny adiditsika eo amin'izay lafin'izay fa miditra amina lafin-javatra sakoro-karatsaina vaovao indray tsika amin'izany lafin'izany hiditra amina resaka fifidianana isika satria anjo vitsivitsy dia ho tonga ny fampelezan-kevitra andriamatoa minisitra ny vondrona europiana moa fa misy tonga vitsivitsy ihany koa eto Madagasikara amin'izao fotoana zao hoe anara-maso fifidianana miresaka zay fanara-maso fifidianana zay anisan'ny resaka fanara-maso tsika teto amin'ny hika nandritra ny volana maromaro indrindrandrindra fa ilay fa teti-bola 24 zay misy vola be deaibe natokana ho an'ny gouvernemanta 700 milliards izy zay raha tsy diso andriamatoa minisitra mahakasika ny vola io mihitsy ny tiako resahana satria ahoana moa zany ny fomba ampiasan'ny gouvernemanta io vola io satria tokony havaly an'izay ianao efa atao anaty gouvernemanta amina fanaraha-maso amin'ny fomba ahoana lefa makany amin'ny fokotany ve lefa makany amin'ny commune ve satria na be resaka tamin'ireny fotoana ireny masy tena vola be sy toko tsy foana satria ampahadimy nomena seny ity vola ity de tena tokony ho lavirary tsara zany fanaraha-maso mahazo matoko fe zany avy eny mahazo matoko fe zany rehetra fa tena voara-maso ary tena andeha ampilaminana tsara ty fifidianana ity satria tia manam-bola be ny gouvernemanta andriamatoa minisitra ny ao anaty gouvernement nge rehefa tena tinihana ny raharaha de mitombana ihany le resaka ataotsika hoe tsy tena fanomponany firenena ny tena mamaky an'ny olona hiditra ao anatin'le gouvernement satria tena kianja zao de nilaza tsy mety io di lalàna amin'ny fitantanam-bola sy ny etsetretsetra io fa tafiditra anaty gouvernement de efa niteny teo tsika eto tsika samy ahita fa rehefa tafiditra anaty gouvernement reo olona rehetretreny amin'ny kianjany telo ambony folome reo dia tsisy teny an'io teti-bola mpanjakana io ary raha ny tombatombana tamin'ny resaka ny fanaovan'ny ministry ny fitantanam-bola dia tsy de miova firy io teti-bola mpanjakana io zany amin'izay lafin'izay dikan'izay ho aninao anaty gouvernement zany ity raharaha ty ary io anisan'lay vola mora dekesena io vola io tsisy sanatria de falany ve zany tokony antanina amin'ny mahafaly zany satria izy candidat izy moa no nitantana ny ministèran'ny atotany tamin'izany fotoana zany hoe manao io vola io andriamatoa premier ministre mbola ao navelanao ao sa efa
ardoazo madio be ny napetraka ao anatin'ilay ministeran'ny ady tany satria tsy maintsy any amin'ny ministeran'ny ady tany moa reny voly reny zany mandeha fanaraha-maso ny fifidianana nefa mety mandeha ihany ko hoe lasa any amin'ny présidence ny république satria raha anina spécial zany raha budget spécial no filaza azy ary rehefa jerena koa any anatin'ilay article 21 momba n'ilay fonds spéciaux zay miforonona ao anatin'ny payeur général leto Antananarivo amin'ny trésor zany zay misy 85 milliards de francs zay azo lazaina hoe vola zay voavorony ladoany zany dia anombinana ohatra fangy 7 isanjato de mamena zay 85 milliards zay raha ohatra ka ny vola voavorony ladoany amin'ity taona ity zany no resahana de fa lany ve io vola io zany ny amin'ity semestre ity zany sa manahoana zay lafin'izay sa efa nanaovandra la caisse d'avance io sa ahoana ny fomba anaovana azy satria tsy misy fepetra mihitsy no fomba fampiasana ny vola io de tsy mbola naheno hoe novany zany tao anatin'ny assemblée nationale dikan'izay rehefa tsy novana tao anatin'ny assemblée nationale tamin'ny loi rectificative dia efa budget adopté zany de efa azo hoanina zany zany vola zany de efa anjaratsika ny manaramaso an'izany hoe mbola hoe zany vola zany sa tsy otsony misy olona azo anontaniana aty ivelan'ny fanjakana am'izao fotoana zao izay tompona andraikitra tamin'izany lafiny zany de eo tsika no mahita n'lay raha andiniana ny fanaraha-maso ny fizotry ny fiainan'ny firenena misaotra anao andray bato minisitra aloha tamin'izay fanazavana zay satria de tena mahabe resaka no mahakasika ireny vola nolanininy solovam-bahoaka ireny tamin'ireny fotoana ireny zay inony tarika nireny korotan'ireny moa tena firenena de zao ny zava-misy iainana am'izao fotoana zao fianasakasamahana mety mbola misy anam-pina ngamba mifantaniana ny ako ny hevitra ao andray bato minisitra hita tatoato mivoaka ny gazety hoe nakany ampitan-dranomasina ny candidat ranona lazaina nga ANDRIANJATO de voalaza koa tamin'ny gazety fa nisy fivorina miafina nataon'izy telo lahy président Rivo Rakotovao de président Rajonary Mampianina ary président Ravalomanana ny zavatra tsapany evany de ny apitson'iny lasa nakany Bruxelles nga Ravalomanana amin'ny candidat azy ary nisy avatrafatra moa ny teny amin'ny aéroport rohatra ka nahen'ny reportage ny olona aminao lecture politique midika inony zay zavatra rehetra zay ny mampitombona ny analysitsika eto ange hoe ny olona mpanao politika eto Madagasikara de manana patron inona moa ny tokony andehanana ny velany inona ny tokony andehanana ny Bruxelles inona ny tokony eto Madagasikara ange ny resaka no atao hoe raha marina tokony mba hoe nandeha nijery an'ilay sombona lavaka uranium efa nanaovana nangalana échantillonnage nataon'ny frantsay tamin'izany fotoana zany zany fa misy any amin'ny faritra atsimo mpanjereny zany manahoana le gazy efa miboiboiky any tuliara manahoana marina ny zavatra misy amin'ny lavanila manahoana ny fandehan'le alatra azan-dranomasina 500 millions de dollars isa-taona ny very nefitsika ny tena mahamaiky atsika 54 millions de dollars no ilaina amin'ity le fekty zay ny mahamaiky atsika mafy ery iarahana amin'ny FMI am'izay lafin-javatra fa maninona tsy reny ny jerentsika maninona ny tsy manao ady hevitra ny tokony atao eny akatso raha ohatra zay ny tokony atao fa maninona tsika ny manita-tsaina amina zavatra tsy tokony de tena hoe mahasarika ny vahoaka malagasy de normal zany raha ohatra ka mandeha am'izany satria zay zany moa ny tena afatra teto Madagasikara hatramin'izay hoe zay mahay miresaka amin'ny bailleur de fonds tena azo lazaina hoe tena mahay mitantana amin'ny Madagasikara de bon élève ny Banque mondiale sy ny FMI de manjary lasa misy problemana fomba fijery ara-politika zany eto Madagasikara eo amin'ny samy mpanao politika
de tsy mandroso zany ny adevitra eto Madagasikara manjary lasa tsy voavory le 70% zay mba farafaratsy mifamadika le 30% de mba lasa le 70 indray mivoavory fa le 30 zany tsy voavory rehefa tsy voavorinao ange io fantatrao ve tsy mahavoavory azy enao zay président république na enao zay candidat mieritreritra ny latsaka ho président république za mihevitra fa tsy fantatrareo akory ny dikan'izany ny akabeazanyreo tsy mahafantatra inona ny antony tsy avorinany le vola hoe inona ny antony tena tsy azo anaovana mihitsy ny carburant eto Madagasikara ho secteur privé ny tena de amaly anao am'izay solima nge mbola misy fiza amin'ireo mpitondra fanjakan'ireo na ireo candidat reo ny sailazy andeha ametraka ao anatin'ny assemblée nationale la hoe ho velomina ny solima iza ny manana an'izany hery zany de zay le problème eto Madagasikara tsisy ny solima nge misy mbola eo amin'ny Azipta aloha io eo mifoy be ny Azipta aloha eo anosy eo apefilo io nge ny foy be ny solima ara-dalàna mbola société ara-dalàna ny solima fa maninona ara tsisy samy teny ny manao an'izany lafiny zany de banky araky ny efa nyresantsika teo izany sa iresaka fa hanao banque de développement de tena tsy maintsy hanao an'izany tokoa rehefa lasa eo amin'ny fitondrana tsy misy miteny an'izany adevitra hafa no atao hoe za zao andeha iona amin'ny Donald Trump andeha ho any amin'ny Union européenne sy ny etsetretsetra tsy zany ny tena mahamanky atsika de hoe ahoana no atafiditra ny 12 millions malagasy rombe ny folo tapitrisa malagasy tonga taona iasa mba ahita ny anjara masoandrony eo am'izany sehitry ny asa zany zay adevitra lehibe zany nefa tsy misy manao an'izany de am'izao fotoana zao rehefa matahotra ny atao chômeur ny olona de hoe mpamboly na mpiompo ny soratana any anatin'ny karapanondro fa inona ny dikan'iny inona ny efehn'iny eo amin'ny ara-toekarena movenao manana karatra mpiompo movenao manana karatra mpamboly de movenao tena contribuable zany hoe micontribuer ao anatin'lay kitapom-bola-panjakana ve am'izay lafiny zay de tsy misy de mahatony olona tsy mandray anjara am'izany mivantana fa amin'ny akolaka aloha de mahamay ny akolaka mahamay mahazo mihitsy tsy mahazo lalana raha tsy mandoa apport bénéficiaire 20% tsy mahazo mpampianatra fonctionnaire raha tsy efa tena manao tsangolo batita mihitsy ny any amin'ny tontolo ambanivohitra fa tsy maintsy mandoa karamamy fram zany ange efa etra tsy kapay tsy tafery zany fa etra mevosa efa tena mitambesatra amin'ny olona zany raha ohatra ka androany misy teraka ka misy fahasarotana de tsy maintsy mandoa amin'ny tapitrisany vao tonga aty amin'ny hôpitaly-panjakana de aty amin'ny hôpitaly-panjakana mbola mandoa antapitrisany ndraiky io vao tafiditra ao anatin'lay bloky sy ny etsetra zany ange ny fiainan'ny vahoaka malagasy zany hoe efa itambesarany tena fahasairanana tanteraka nefa moa zany dia isika zany ny zava-misy tsy misy mamoromorony zany eto vao malina fakimaly ny tany amin'ny radio raha vavy sasany no sy ny televizion nahita hoe tena misy dokotera tena bevinany mihitsy de nitoriny ny ava amin'ny marary satria tokony ho raisina hodidina le olona de tsy nandray le chirurgien satria misy antony maro samihafa manahirana be le raharaha de satria am'izao fotoana zao mandeha le hoe isaky ny prestation no andraisana prime ao anatin'le le fampiterahana ohatra de tsy maintsy atao césarienne dolidoly zay tonga ao satria ny lafolafo eo amin'ny fombony kohany manahirana amin'ny resaka an'izany fa zavatra iainan'ny vahoaka malagasy zany de resahana satria tsy misy intervention directe ny fanjakana makany amin'le vahoaka zany zay no antony zany za tsy mametsiny an'izany rehetrrehetra zany sanatria tsy hoe le havan'ny olona matina ohatra zany no anaovako tsinitsinina hoe fa tena le fifampitondrana eto Madagasikara mihitsy zany no efa tena vadik'ondantsika de zay no mahatonga le tsy fetezana be dehibe manjary lasany tsy mety ndray no atao hoe mety eto Madagasikara de manahirana moa rehefa zany ny zavatra mitranga satria zay no atao hoe anarchie rehefa tsy mety ny manjary mety de zay zany le izy io resahana lava io hoe tsy maintsy
tsy maintsy manana médical ianao zay vao mahazo mitondra transport en commun. Président de république le rehetra président de république andeha fodina ho président de république tsy misy certificat médical na ray ary. Olona fidina ho président de république de tena matahotra amina resaka hoe 211 bis fourniturena 211 bis de mampitahotra. Zany ny zavatra misy eto Madagasikara de rehefa zany ny zavatra misy eto Madagasikara de eken'ny rehetra de manaiky atsika ihany keo mba hanaiky an'izany satria tsy maintsy zay moa ny manaiky matotsy miteny de zao aloha mbola tokony hiteny de miteny zany am'izany lafiny rehetrarehetra zany de tsy tsahatritsika ny hiteny aloha rehefa aveo hitatsika eo ny fomba andaminana ny raha. Makasitraka andray matominisitra tamin'izay resak'izay somary nakanaka fotoana kely ho maro anisitsika androany rariny loatra zany amin'ny zava-misy ankehitriny isaorany tahiry mandimby arivony teo amin'ny lafiny teknika. Makasitraka ny Rina Solofo sy Rova teo amin'ny fakanansary. Venance sara samy manana njaka kototra mama metraka mandram-piaino tsy adino teo amin'ny fandrakana kapeny sy manatotosa manampy PDB zafinjoely raha manatsoa veloma. Makasitraka tompoko. Veloma tompoko. Alewa fleftona alewa be alewa fleftona alewa alewa fleftona alewa be alewa fleftona alewa bala fumangar numrefuto yele ya sele pitete pana bala fumangar numrefuto yele fokasaira natia defuta alewa fleftona alewa be alewa fleftona alewa alewa fleftona alewa be alewa fleftona alewa bana bala fumangar numrefuto yele ya sele pitete pana bala fumangar numrefuto yele fokasaira natia defuta Fauka zahira na maviatka mifernena Meza izamoraka Asa iatika miatka Jaza mitaitano Mazana Jata uran Dese kuroburasa Dikaramena Udala pautazana Pairen na mutiani Fauka tetombantanane Sesano tena mazana Fauka zahira na maviatka mifernena Meza izamoraka Asa iatika miatka Jaza mitaitano Mazana Jata uran Dese kuroburasa Dikaramena Udala pautazana Pairen na mutiani Fauka tetombantanane Sesano tena mazana Wanasua jike Aditikika mpusalijo Sakia masinani ya kide Yene kuwaza midarni sapida Wanasua jike Aditikika mpusalijo Sakia masinani ya kide Yene kuwaza midarni sapida Saire Atangan was firran basima Kesana nupitanda sana Sembar jalo diari tangan kelila sibo Dirputana dirputana Yele repa minjana lepana re Sema de frivoa Kutu kutewa la vela wonuna
maintsy mandresiny tariketako zay no tsaivo ene atsangano e atsangano no azy velirano mazimba zay mivadika aloha dia hitangano kely ilao simbo ene rehefa mingana mibana rehetra toseo andrivorivoa tsy maintsy mandresiny tariketako zay no tsaivo wawanasuwasike tikitikamfusariko sakia masnani yakike yene kuwasamijarnisapika wawanasuwasike tikitikamfusariko sakia masnani yakike yene kuwasamijarnisapika Saire IKA fandarana eto amin'ny soradio iresahana toe-karena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny 8 lahali famerenana ny alahady amin'ny 5 IKA iarahanao amin'ny andrianjato